atsika hanao daholo Emilienne avy aty Strasbourg ty. Saika hiresaka kely amintsika ako momba ny resaka confinement sy resaka fitandremana. Voalohany indrindra dia aty Frantsa mbola tsy déconfiné ny olona. Mbola any amin'ny 11 mai any vao déconfiné. Mahita ny fihetsiketsehan'ny police sy gendarme mampamafa zaridaina sy ny namany dia hitako fa zavatra tsara mihitsy ilay izy hitandreman'ny olona amin'ilay resaka masque. Asoroko ny masque koa satria mbola vao hiresaka aminareo ako fa sinon manao masque raha misy olona ety akaiko ety. Iarovana indrindra ny tenanareo sy iarovanareo koa ny ireo namanareo, ireo fianakaviana raha miditra ao an-trano. Le elanelana 2 metatra tena tokony ajantsika satria efa déconfiné ny atsasan'ny olona any Madagasikara amin'izao. Mangataka aminareo oka mba tena anaja le elanelana 2 metatra satria le elanelana 2 metatra tena miaro anao tsy hifindran'ny aretina. Ary Madagasikara dia tena tsy tokony ho afa-baraka amin'izao tontolo izao hoe rehefa nahita le fanafody ve isika dia anao tsy fanao ohatra hoe tsy respecté le elanelana 2 metatra sy le masque. Tokony hanajan'izay daholo tsika rehetrarehetra mba hiarovana amin'le aretina, hisorohana ny aretina. Mangataka aminareo ako mba hifampitsinjo amin'le resaka tsy fampinana raha olona eo akaiky mba mila raha manana masque 2 na 3 nareo afaka manome any sasany. Mila mitandrina tsara zany tsika amin'izay zavatra 3 zay: manasa tanana, elanelana 2 metatra, manao masque rehefa mivoaka ny trano. Satria za miresaka aminareo zao dia tsy nanaovako masque fa raha miditra ao anaty bus dia manao masque. Raha ohatra ka hoe andeha hiantsena tsy maintsy manao masque satria tsy fantatrao ny mpitidroran'ny olona lasa any ambavanao na any amin'ny oronao dia avy eo mahazo aretina anao. Dia manantena anareo fa samy hanaraka an'izay toromarika zay mba sanatriany tsy hisy hoe ho faty olona na hoe faty olona be ohatrany aty Frantsa. Na tany Italie na tany États-Unis engane mba tsy hisy ao amintsika zany satria ny Malagasy rehetrarehetra ny akamaroany dia faly. Ny Afrikanina ray manontolo faly amintsika Malagasy hoe nahita an'iny. Dia miraray antsika rehetrarehetra mba hirespecté an'izay mba tsy hisy ny fahafatesana satria fantatro fa tsy maintsy hisy indray ny tena maty aby satria ny covid organique tsy nahary. Non, matoa ka hoe betsaka ny maty dia tsy niaro tena zay ny akamaroany. Tokony hiaro tsara ny tenanareo tsirairay avy.